Mety hoe vao voalohany ty fa tsy ho farany amin'ny andehanako hoe Yosho. Inga maraina zay tsy lary ao mba hatratrarany amin'ny fanombohan'ny fotoana io ka mivaly sasany zay ny tonga tany. No hoe Yosho sy ny Geek Celebrity Workshop moa zany dia vao asa tany zay. Vao maraina aloha dia nafinaritra be satria zay sy ny mpitana stand rehetra no tafiditra tao. Mbola teo am-pandaminana stand tao zareo ny tratranay tao mba hanomezany tsara indrindra ho anareo. Nalalaka ny toerana, tsisy natahorana na tany amin'ny park ina na tao anatiny satria nisy sécurité tao. Dia tsapanay moa zany tsy izay rery fa ankizy, tanora, olon-dehibe tia le event daholo satria filaharana lava dia lava tao. Rehefa vita ny fandaminana tao anatiny dia nasena niditra daholo lisany. Tamin'izao tonga tao moa zany dia tena faly satria voalohany koa zao teo amin'ny fiainako nisy nanasana événement zany. Ny zavatra rehetra nitranga tanatin'ity vidéo ity tsy naposiko. Nafinaritra anahy tamin'ny fotoana io satria tsy vitany hoe nahavita nanao vidéo ahako fa sady nahazo namana ihany koa. Ka andro azy manasa anao hijery an'ity vidéo ity dia avelao fonao anaraka rythme-ny anime tena tianao indrindra. Ty ho vlog amin'ny mahaotakoa anany nefa ty raha ohatra ka hoe tsy nanasa ireo cosplay zako i-pause anatin'ity vidéo ity. Ka nataonay ampitiavana reto scène slow motion reto mba hatsapanareo zavatra tsapanay tany tonga sy hoenao anatin'ny tontolo. Ohatrany hoe mbola tsy ampy ve le zavatra mahafinaritra be niainako tamin'io fotoana io fa mbola napily le fiainana zavatra hafa nahafaly akoho tany. Satria tao anatin'ny toerana fian'olona be io dia mifanina tamin'ilay kozinina koa ako miaraka tamin'ny nama manja kely bitapita. Dia noho ny hafaliana fiaina be loatra moa zany dia nitoeraka anay. Dia rehefa tonga ny atoandro somary natsiarinao zay dia ozy andao anao pierre-papier ciseaux dia zay resy miantoka kaly. Dia inona moa zany fa resy kozinako dia izy niantoka goûter anay teo. En passant aloha raha tena tout le groupe te remercie. Tao anatin'le cosplayer misy an'ity siby ty nanao robe mangamanga ty tena hoe elle était canon les gars. Avec ses cheveux et sa robe bleue, elle m'a vraiment impressionné. Tao anatin'le cosplayer koa mifanina tamin'ny Saint-Tiao kake zay. Ya ono izy lesa fa zany sy nanaiky raha tsy nahasarany aka tamin'ny bonia. Za moa mi-conseil lesany amin'ny tadavy lesany sipo mijery lesany ohatry fijery amin'ny bonia na dia hoe en couple izy. Laingako zany fa sao dia sary-pia hoe visita. Misy reto bandy telo mitsamy reto koa amin'ny andro mitangoka be io zalahy eo amin'ny masoandro eo mangataka kala dia farany nomeko le tia. Dia nahita an'ity boss betreur nga za tsy le rika fa iakamaroa. Nitsirihitra be zany nahita le ry avany sady le ry tena hoe mihaino an'le maître. Fa le maître ankolokolola be dia tsy haiko hoe nanina fa bataille alika dia miny anahy. Dia nitsotsoko moa zany. Araky nita lesany zao dia tena faly mihitsy ako misafosafo an'le ry efa saika niatoko nody mihitsy moa zany izy. Akamaroa 31 kg âgé de 9 mois nefa efa star sady le ry. Tsy adinihako koa moa zany nareo fanana fantatra anatany dia nangataka sary. Tena mbola zatra le rehefa mifanina amin'izany dia atsolo lesany hoe Alexa andao lesy aka sary. Kanefa cool sy nafinaritra be nareo resaka tamiko dia ny natao ihany ny tahotra. Inona moa za raha ohatra hoe tsisy anareo abone tsy tonga mitoerako eto mihitsy ako raha ohatra ka tsy teo nareo. Ny fisinareo no nahavitako zavatra hatramin'ny andohako ka hatramin'izao. Ozy izy hoe rariny raha ohatra ka hoe amin'ny tsara indrindra amiko ako. Izay no nahatonga nahako niara-niasa tamin'ny Lario Raka. Wais, raha ohatra ka anao mandefa vola avy any ivelany maketo Madagasikara dia aza tio fa misy an'ilay code fa moa antsika misendy hoe Alexou izay afaka ampiasainao sy isitranao 10 € de bonus au premier envoi ka maninona ary moa raha mba mampiasa an'ilay code promo mba hanaingana télécharger ny application.
Fa oer zalahy teto am'geky sy le outil workshop nisy poster mahafinaritra be davia basy larion raiky aho tsy naharitra fa to de raisinay le izy miaraka amin'ny peluche vita be nafinaritra anahy teo amin'ny stone teo fa ny préféréako aloha de ty speed game ty mo rehefa soratra vavahady a lesa mitangorona teo dôly tena nafinaritra anahy le tany amin'ny vidéo show misy olona mety hoe tsy mifankafantatra tamiko kanefa lasa namako izy mivoaka tao zay izy le fils je veux pas conquérir le monde, je veux juste rencontrer assez de gens pour que chaque île devienne un souvenir. Ça rien ngamba fa tsika rehetra nandeha keo de samy natsikaritra le zoky nandeha itery amin'ny diky iny ahita lesany teny am-podium izy de lasa koa izy mba nandiha fa resy aloha nareo izy areto mpandihy mafinaritra be anareto koa tena hoe ils ont tout donné zareo to de tena kely mihitsy moa zany agny tsy hipito. Elle était juste parfaite et à chaque fois, elle a ébloui les yeux de tout le monde. Kaya sa rehefa avy nandihy tsy nanaiky ako raha tsy naka sary niaraka taminy. De izay ihany koa ny entiko amarana an'ity vidéo ty fa misaotra ny Egio Show za sy ny Geek Celebrity Workshop nanasa ny tenako sy ny ekipako tamin'ny fotoana io. Namanasy nambaro série kely misy manantena fa mbola hita lesany ihany koa mongamonga. Misaotra anao nijery hatramin'ny farany.